itumbu benipino niangali amina. Vavaka sika tompoko. Izany tokoa ny faniriany fonay ry Jesosy io. Enao no ampamoto ny tany ka hamokatra be ho anao izany. Misaotra anao ny amin'ity andro ity. Misaotra anao ny amin'ny fampianarana izay fanomena anay. Misaotra anao ny amin'ny fandraisana anjara maro samihafa. Anisan'izany ny fampaherezana sy ny fampianarana mbola nentin'ireo ray aman-dreninay teo. Ankehitriny dia mbola mitanila eto izay an'ireny teninao. Mangataka aminao Jesosy io. Arotsay eto ny fanahinao masina tahaka ny oram-batravatra hamonto ny tany maina fa mangetaeta ny olonao. Mila fampaherezana avy aminao. Dia mitenena Jesosy io fa voninkiainy ny mpanomponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika ry havana dia amin'ny Exodosy. Exodosy ka ifindrafindra isika. Exodosy toko 7 ny 7 dia tohizatsika ny toko 5 ny 1 ka hatramin'ny 9 dia tohizatsika ny 7 ka hatramin'ny 20 dia ho faranana ny 9 toko 9 ny 1 ka hatramin'ny 7. Aza matahotra fa tonoko tsiraray foana. Exodosy 3:7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataony mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony. Dia efa nidinao izao amonjy azy amin'ny tanany Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Vita ary ny Jebosita. Tohizatsika ny toko 5 ny 1 ka hatramin'ny 9. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe, izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any anefitra. Fa hoy Farao, iza mo Jehova no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehova ka tsy alefako ny Israely. Ary hoy izy roalahy, Andriamanitry ny Hebreo efa niona taminay, koa trarantitra ianao. Aoka andeha lalakatelona any anefitra izahay hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova Andriamanitray. Fandrao izy amelanay amin'ny arety mandringana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Egipta taminy, nahoana ianareo ry Mosesy sy Arona no manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana any amin'ny fanomponareo mafy. Ary hoy koa Farao, indro efa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompony mafy. Ary tamin'izany andro izany Farao nandidi ny mpampiasa sy olona mba amin'ny mpifehy azy ka nanao hoe, azo omenareo milolo hanaovana biriky tahaka ny teo aloha intsony ny olona, fa izy ihany no aoka andeha hanangona milolo azy, kanefa nisan'ny biriky izay fanaony teo aloha dia mbola mpanaovanareo azy ihany, fa aza ahenanareo. Fa malaina izy, koa izany no hitarainany hoe aoka izahay andeha hamono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Tsambikina amin'ny 7:10. Ary hitany mpifeny zanak'Israely fa efa azon-doza izy noho ny nanaovana hoe tsy ahenanareo ny isan'ny birikinareo amin'ny anjara fanompony isan'andro. Ary izy ireo dia niona tamin'ny Mosesy sy Arona izay nijanona niandry azy raha avy tany amin'ny Farao izy. Dia hoy izy tamin'izy roalahy, Jehova ne hijery sy tsara anareo, satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny Farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay, ka nasianareo sabatra eo an-tanany aminony anay.
Ary Mosesy niverina ho any amin'ny Jehovah ka nanao hoe: Tompo, nahoana na tonga loza tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana re no naniraka ianao? Fa hatrizay nakanesako tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izay, dia nahatonga loza tamin'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: izaho no Jehovah. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy to no nisehoako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany aho. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko, hanomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivanianany izay efa nivainianany. Ary koa izaho efa nandray fitarainany zanaky Israely izay ampanompony ny Egyptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko. Ho lazao amin'ny zanaky Israely hoe: izaho no Jehovah. Ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo aho, ka hanafaka anareo amin'ny fanompona azy. Ary sandry ahintsitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo, dia alaiko ho ahy anareo oloko, ary ho Andriamanitrareo aho, dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo. Ary izaho ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana omena any Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko lova anareo izany. Izaho no Jehovah. Ary Mosesy nilaza izany tamin'ny zanaky Israely, nefa izy tsy niaino any Mosesy noho ny fahorim-panahy sy ny fanompona mafy. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiandry malala sy mpiomana malala, ry hava malala ao amin'ny tompo ho aminareo ande ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Lava dia lava ny tantara, fa aza matahotra tsy ho lava ny toriteny. Fa teboka dimy no tsipihetsika eto. Ny voalohany dia Andriamanitra midina satria mahita ny fahoriany. Ny faharoa dia mahagaga ny tranga amin'seho. Fahatelo dia resaka kely momba ny Farao sika. Fahaefatra dia resaka momba Mosesy tsika, ary ny fahadimy resaka momba n'Andriamanitra izy. Andriamanitra midina satria mahita ny fahorian'ny olony, fantatro izy. Hitako izy ny fahorian'ny oloko, fantatro ny alahelony, efa nidina aho izao. Ry havana, aza heverina fa tsy hitan'Andriamanitra ny fahorianao, aza heverina fa tsy fantatr'Andriamanitra ny adinao. Fantany loatra io. Hitany io ranomasina arotsakao isan'andro io, reny io senti-ponao io, eny io fitarainanao io, ary manapa-kevitra izy ao an-danitra. Hidinao izao, hidinao izao. Fa ny mahagaga dia ity, le tranga teo. Ahoana ary zany ozy izy ny zanaky Israely? Andriamanitra milaza fa hidina hamonjy anay, Andriamanitra milaza fa hanafaka anay, satria ny Exodosy ny dikany dia fanafahana. Ko nahoana no vao maika izahay no kapohina? Nahoana no vao maika izahay ampijaliana, mangidy hoditra izahay, tsy omena milolotrony izahay, nefa ny anjara biriky tokony ataonay ihany tsy maintsy entinay. Tezitra ny zanak'Israely, nitaraina tamin'izy mirahalahy izy hoe ino ty ataonareo ty, hatramin'izay nandehananareo tao amin'ny Farao dia zao no manjo anay. Azontsika heverina tokoa zany nanjoany reto zanak'Israely ireto. Zao ry havana ny lazaiko anao, raha ianao manapa-kevitra ho an'i Jesosy, tsarovy fa la guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Raha ianao manapa-kevitra fa ho anao a Jesosy mandra-pahafatoko, tsarovy fa ho avy ny fanenjenanao, ho avy ny zava-tsarotra anjoanao, satria ny devoly tsy faly amin'izany.
dia eo anao manontany tena hoe sitrapon'Andriamanitra tokoa ary ve izao ny antson'Andriamanitra io mpiandry izao ngamba tsy sitrapony ity ka to vao mainka mikorosofahana ny fiainanay menakary to arakaraky ny vavahanay to vao mainka zao manjo anay to vao mainka misy loza mananotanina anay ry havana dia volo mandrovy-tsy io romotra ny fanoloran-tenanao aza taitra aza gaga fa normalina izany fa raha inao mpanompon'Andriamanitra nefa tsisy manenjika manontany tena fa raha misy manenjika ianao dia fantaro fa tu es sur la bonne voie eo amin'ny lalana mahitsy ianao zay ka ny devolo romotra aminao manenjika aminao manao anao sondra fijaliana isan-karazany aminao indraindray mihevitrytsika hoe ity dia tena tokantranoko avy amin'i Jesosy ity vadiko avy amin'i Jesosy ity rehefa somary tsy ao araky ny eritreretina rangaho ao trano na ramatoa ao trano to diso zany nataoko zany to tsy izy ndray izy ty ka gamba hafa fa tsy izy ty tsy anjarako ty tsy ry havana izy io sitrapon'Andriamanitra io fa izao ny devolo tsy manaiky anao anam-piadanana ka aza taitra zao koa lova avy amin'i Jesosy ny fahoriana ka aza ketraka fa lova avy aminy io fa izao kosa zao ny nahafaly Mosesy ny attitude any Mosesy ny fihetsiky Mosesy ny nahafaly ry havana reo olona nikaroka azy nanenjika azy rola nitady azy vonona mihitsy angambany fa izy kosa nampahery ny tenany tamin'Andriamanitra izy kosa ny antoraka tamin'Andriamanitra tsaroko Davida koa nanao toy izay rehefa romotra ny zanak'Israely ka te hamono azy satria ny vady aman-janaky izy ireo lasa babo ny entana tao an-tanàna netiny babo dia tezitra ny zanak'Israely hoe ianao no nahatonga an'izao ry Davida satria mitady boky émissaire foana manko ny olona mitady hoe iza nahatonga an'izao fa izao ny teny voasoratra hoe fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'Andriamanitra izay no mahafaly eto ko ny resaka kely momba Mosesy tsika rehefa aveo eny tonga dia ho resantsika ny amin'ny Mosesy i Mosesy ry havana no antsoina hoe médiateur zany hoe mpanalalana an'Andriamanitra sy ny olona ary izy dia tandindony Jesosy izay mpanalalana lehibe amintsika sy Andriamanitra fantatritsika tsara fa tena nivavaka ho an'ny reto zanak'Israely reto i Mosesy fa raha nanota ny zanak'Israely ka te handringa anazy Andriamanitra dia hoy Mosesy hoe esory ny anarako tsy eo amin'ny bokinao Andriamanitra eo raha ringy anao reo alao za ho very zany ny fony Mosesy ary ny mpandinika ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa Mosesy dia olona malemy fanahy tsy misy malemy fanahy tahaka azy Mosesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra ny olona rehetra ty ambonin'ny tany zay ny voasoratra ao amin'ny Nomery 12:9 malemy fanahy tokoa ve izy io tamin'ny voalohany izy io namono ny Egyptianina fa izao formation 70 taona ry havana natao aminy isika ampiomana so mieritreritra hoe 2 taona ny fiomanana dia ampy zay mandra-pahafaty ry havana neny Mosesy 70 taona formation natao azy ka lasa nihintsana daholy ny tapiraka rehetra volamena sisa tavela teo dia le fo malemy fo ary Mosesy ilay nanetry teny zao nataony hoe manana molotra tsy voaforo Andriamanitra nanetry tena izy nefa ny asan'ny apôstôly 7:2 dia milaza fa ary Mosesy dia nampianarina ny fahendrena rehetra ananany Egyptianina ary nahery tamin'ny teniny sy niasany izy nahery tamin'ny teniny sy niasany Mosesy nefa dia nanetry teny tahaka ny Jeremia zay nanetry teny ianao koa aza mihevitra hoe mahavita azy vitako azy io asan'Andriamanitra io nisy olona tahaka izany ny tany Akaramalaza nietsika be le devoly
dia avy le mpiandry ranjanana be izy alao anaovako azy nampiakarina ny sady alao anaovako azy kely raparapa daholo ny tenany manontolo satria tsy niherin'ny tenanao no edivanao amin'ny devoly fa avy le ramatoa efa antitra na hiteny azy ila tsy hiteny ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mipetra ny forotra le devoly satria ry havana tsy azontsika atao mandeha amin'ny herin'ny tenantsika zay ny Mosesy ry havana izao sy anao no Mosesy Andriamanitra raha nyteny hoe hidinao zao nidina tokoa ve Andriamanitra ka hita nandehandeha teny manontany kely nidina tokoa ve izy ka hita hoe iny eny Andriamanitra fa tsangatsangana makao amin'ny Farao hita izy satsia tsy nidina izy fa izy solotena Mosesy sy ahoana solotena tao izao sy anao io Mosesy io irahan'Andriamanitra izao sy anao hosolo tena hosolo vava hosolo tongony aza mihemotra ry havana aza matahotra amin'ny Farao ianao le Farao lazaina eto aloha dia ny devoly ary resaka momba Farao isika io Farao dia lehilahy tena hiasan'ny devoly tena fetsy fa eto zao dia nilazainy hoe lainga zany ataonareo zany lainga zany lazainareo zany hoe alao zay andeha hanompon'Andriamanitra ay fa kamo ianareo ry havako zay ny fiasan'ny devoly lainga rainy lainga izy vo atao amin'ny say edena dia fa nataony devoly hoe lainga ny tenin'Andriamanitra ary sao ianao koa voan'izay ka ny marina lasa atao hoe diso ny tenin'Andriamanitra lasa lazaina hoe sao dia tsy marina kosa ary io fa sao dia misy heviny hafa misy matsy miteny amin'izao amin'ny théologie libérale hoe tsy azo raisina aravaky teny re io tenin'Andriamanitra io e satria te hanoto izy zay fa izao marina ny tenin'Andriamanitra ary ny afetseny Farao koa ao aoriana kely eo dia zao no lazay rehefa tonga ny loza folo dia ozy izy hoe mandehana anareo fa zao ataova fanomponareo fa aza miala eto amin'ity tany Egypta ty io koa afetseny devoly amintsika io hoe ataovy ihany ny fanomponao ataovy ihany ny asan'Andriamanitra hiantsony anao fa izao topoy koa ty sampy ity ataovy koa ity zavatra mahazatra anao ty ity filany nofinao ty tsy maninona izany fa hoy Mosesy hoe sanatry ny fadiny Egyptianina no ataonay ka izahay tsy hijanona eto tsy maintsy mivoaka eto izahay manompony Andriamanitra ay zao koa ny afetseny Farao mandehanareo lehilahy avy alao ny zanakareo sy ny vadinareo hijanona eto fa nareo lehilahy ihany tsy nanaiky izany Mosesy ry havana afetseny devoly koa io hoe isika olon-dehibe ihany no manaraka an'Andriamanitra fa ny zanatsika ny velany ary tena tsy mety amiko ny fanaony vazaha azafady indrindra fa rehefa miangona ohatry zao dia lasa ny ankizy marina aloha fa hoe tsy mahazaka mipetraka eo am-piangonana ny ankizy dia lasa atao mitokana ary ny ankizy dia milalao ny ankizy ihany tsy ry havana avy alao ny zanakao hiaraka aminao eo fa tsy fantatrao ny fiasan'ny fanahy masina ao amin'ny zanakao io izahay hoy Mosesy tsy maintsy miaraka mivady aman-janakay miara manompo amin'Andriamanitra ary farany hoy koa Farao hoe zao mandehana ihany fa izao ny ondry amanosinareo ny ombonareo avy alao eto fa nareo ihany makanesany hoy Mosesy hoe naketro iray aza tsy mijanona eto ry havana ny fanananao no tiana lazainy amin'izany efa nolazainy pastera teo ny ao amin'ny Jakoba fa ny finoana tsy misy asa dia foana ka izao rehefa an Jesosy ianao dia anao no momba anao rehetra tsy misy atsasany izany tsy misy apatelony izany Andriamanitra ny fianakavianao an'Andriamanitra fanananao iresaka momba ny valitenin'Andriamanitra isika ny valitenin'Andriamanitra gaga raha nandinika an'izy ity Andriamanitra tsy niteny hoe ay rehefa zay ny teninao ry Mosesy dia zao no ataoko tsy maninona fa dia amena amin'ny lolo ihany reo zanak'Israely ireo dia nisa briky somary ahena kely ihany tsy ry havana tsy mba zany ny fomba fiasan'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mba mpanao rafistolage ohatra hoe ity misy pneu vaky ny pneu dia alainao ny gomme dia
asianao zavatra dia mbola mandeha any iny any Madagasikara aloha dia manao an'izay fa tsy fomban'Andriamanitra izay fa ny anazy tena ongotany tao mihitsy ny fototra aretina rehetra ka mitondra fanasitranana tanteraka izy hoy izy hoe tanana mahery sandra injitra no amoako an'ireo ho hitanao zany ry misesy eo ary zao koa ny tena nahagaga Andriamanitra nanambara amin'ny tenany izaho no Jehova zay ny valiteniny izaho no Jehova hatramin'izay hoy izy dia Andriamanitra tsy toy ny fahafantaranareo ahy fa mbola tsy fantatrao zaho no Jehova inona moa ny dikany hoe zaho no Jehova je suis zaho lay izy hatrizay ka ho mandrakizay Andriamanitra tsy to zany ary maromaro io anaran'Andriamanitra io ry havana maromaro izy io ny Andriamanitra hoe Dieu fotsiny a de Dieu Elohim dia mpamorona ambony ny zavatra rehetra créateur au-dessus de toutes choses Dieu très haut toerana zay ilazana Andriamanitra ambony azy mihoatra noho ny zavatra rehetra El Elyon Seigneur na Adonai na tompo zany koa fiantsona azy zany hoe azy sy ao ambany fahefany avokoa ny zavatra rehetra Dieu tout puissant Andriamanitra mahery El Shaddai ny heriny sy ny fahefany dia manjaka amin'ny zavatra rehetra Dieu d'éternité Andriamanitra mandrakizay izy Elohim maharitra mandrakizay lehibe midadasika Andriamanitra mahita tahaka ny lelona zayntsika teo El Roy ny filaza azy omniscience omniprésent éternel qui pourvoit jire fiantsona azy amin'ny teny grika dia hoe Andriamanitra zay manolotra manome zay ilainao manome zay ilaiko Andriamanitra tompony zao rehetra zao maître des armées maître de l'univers Andriamanitra manambara tena tamin'ny Mosesy izay ny valin'le fanontaniana ry havana raha sendra ny ady sarotra ianao tsarovo Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ivavahanao fa io matetika amin'ny mampatonga atsika hikaikina antsoretra angovotra hipararetra ary tena mahatezitra an'Andriamanitra mihitsiny io satria manambara tsy finoana hoy izy eo amin'ny Isaia 2:12 nahoana ianao no matahotra ny zanak'olona mety maty sy ny zanak'olona zay atao tahaka ny ahatra ka manadino an Jehova mpanao anao matetika rehefa tonga amin'ny patron tseritrerina atsika dia mangovitra tsika rehefa tonga ny zavatra sarotra dia matahotra sika satria adinontsika lay Andriamanitra lehibe fa avereno ataovy ao an-tsainao ny Andriamanitra ivavahako dia le Andriamanitra mpamorona Andriamanitra mahery Andriamanitra tsy toa noho izany dia le Andriamanitra ao lehibe lavitra noho ny problemanao kely dia kely fa matetika mantsy ny problème atsika nataontsika lehibe ary Andriamanitra ataontsika Andriamanitra kely balety eny ry havanao faranantsika nytoriteny amakivaky ty taona vaovao ty isika taona vaovao ohatrany hoe nyraisintsika taona vaovao moa izao amin'ny fidiran'ny mpianatra izao dia manavao ny fahaloran-tenantsika isika manavao ny fomba fiasantsika isika aza matahotra fa Andriamanitra lehibe ny miaraka aminao Andriamanitra mahery miaraka aminao aza matahotra ny farao e olombelona ihany io aza matahotra ny devoly efa resy io aza matahotra ny circonstance irendrehetra ireny tsisy anapotika anao reny fa ampy Jesosy ampy ilay miteny aminao hoe indro za momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay fa azy hatramin'ny taloha ankehitriny mandrakizay mbola vavaka isika ry havana ataonay ahoana ny tsy fisaotra sy fankalazanao Andriamanitra lehibe sain'iza ny atakatra ny mahambony anao Andriamanitra mahery anao Andriamanitra tsy to anao ianao lay izy hatrizay ary mandrakizay ko nahoana zay no atahotra Jesosy nahoana izay no hipara rehetra Jesosy eo anatriany fahalafosany vidim-piainana eo anatriany aretina eo anatriany loza maro samihafa nahoana izay mpanomponao no mipara rehetra Jesosy eo satria adininay ny Mahandriamanitra anao
nefa ankehitriny dia manavao faloran-tenanay aminao izahay, fampoanay ianao, ka ajoroa izay rehetra Jesosy, fa ho sezy tokoa ho solo-tenanao, mba hijoro ho anao, mba hitondra babo maro any an-danitra, fa izany ny antsonao anay ho antenanao, ho fanjakam-pisorona, nanaovanao fanekeny izay Jesosy, ary fanekena mandrakizay izany mba ho erakera, ka dia ampio izay tafinihery avy any aminao, voninahitra ny eo anao rehetra. Amen. Saotra an'Andriamanitra lehibe sika ry havana no teny mamy, mampahery, mampianatra, mampijoro atsika koa amin'ny fiantsoana izay fanentsoan Jesosy atsika amin'ny asa fanontona mampiandry izany. Misaotra ny mpanokiny koa izay mitondra ny teny ho antsika, misaotra tompo. Ny fiadanan'i Jesosy ny finoana feno ho anao sy ny ankonanao, omeny hery mandrakariva, mbola ahafahanao manompo azy. Misaotra tompo.